Re avana malalo amin'ny tompo dia tonga ny fotoana izay ny fanaovantsika amin'izao amin'ny 7 alina izao mba anandrifina an'izao devoly izay efa resy zao fa mbola manan-kitabany saintsika rehetrarehetra ary mampitahotra antsika ary araka ny tenin'ny soratra masina araka ny tenin'ny Jehovah hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anareo tsy hisy ambinina zany mampitahotra fotsiny iverany tokantranontsika izy mampisy an'izao karazana olona maro be mbola misy aretina izao izy inona tenin'ny tompo antsika androany araka ny teny ao amin'ny Isaia 7:7 teo dia jerentsika ne dia any amin'ny andininy amin'ny andomboka amin'ny andininy 9 any Isaia 7:7 ny andininy 9 dia mitsambikina kelitsika rehefa aveo ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jehovah izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana no ny ainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no amonjeko anao dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona rehetra mba hanangana ny tany indray fa Jehovah 7:7 mampionona ny olony ary mamindra foa amin'ny olony mahantra ira 7 amin'ny 100 misy fahavalo maro Jesosy maro eny amin'ny rano eny amin'ny rivotra eny amin'ny tany rehetrarehetra eny dia te hiady aminay mpanomponao faly miravoravo izy ao tokantrano ao atokotany ao ny ao tokantrano izy efa resy fa ny ao tokotany ao kosa izy dia tena ravo sy miravoravo izy tsy manana kery zay Jesosy andraisenay azy fa vonjeo zay andiny voalohany any fanandray daholo ny vera sy ny rano ho amasinina hianareo raha mbola tsy nieritreritra an'izay ianareo fa mbola hitady an'izay dia tohizatsika amin'ny hira 2:7 akanareo vera sy rano hitako izao sakaiza fa Jesosy ny mpanavotra anay tsy lany zany fitiavan'i Jesosy zany na dia saika lasa azaka ny olona mandao zao ny mampiada anay Jesosy ny mpanavotra tonga ny fotoana Jesosy tonga ianao mihitsy Jesosy ihany nilaza teo hoe tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao amin'ny andro fakasitrahana no ny ainoko anao hiaro anao aho
hanome anao ny fanekena ho an'ny olona rehetra hanangana ny tany indray. Vavakisika, zany Jesosy ny teninay a, zany koa ny teninao a, andro fankasitrahana. Ankasitrao zao vavaka zao Jesosy, andro famonjena, ho famonjena zao vavaka zao Jesosy. Any atokantrano tsirairay avy any Jesosy, mifo avokoa ny olona rehetrarehetra Jesosy a. Efa no hamasinanao zany tokantrano zany, efa narovanao zany tokantrano zany, mba hiasa kosa ho an'ny hafa zany tokantrano zany, hamindra hery, hamindra finoana, hamafy hery, hamafy finoana ho an'ny malagasy rehetrarehetrarehetra sy izao tontolo zao zay ampitsaliany zao coronavirus zao. Eny Jesosy, mino zay sady manantena fa mbola eto ianao, miara-mivavaka aminay eto ianao, ary tiany mivavaka miaraka aminay eto ianao. Avia rahay asa Jesosy, irao ny anjelinao analikisa, irao ny miaramila natapitrisa, zany rehetrarehetra zany handidina ny tanànanay, ny tranonay tsirairay avy, hibata hitondra ny sabatra tsirairay avy sy ny fedina amin'ny herinao sy ny fahefanao sy ny herin'ny tsy toa, manana ny fahefana sy ny fomba fiady rehetrarehetra anapitena zao devoly zao ianao. Fa ireo dia devoly efa resa manapotika ny fisainanay a, mandravarava mihitsy ny fanantenanay a, fa izay kosa manana ny Jesosy a, izay tsy kivy, izay mahatoky, fa Jesosy le nilaza hoe momba nareo mandrakariva aho. Amasino ary izao rano zao Jesosy, isa tokantrano, isa mbaravarana, any tokantrano rehetrarehetrarehetra any, dia hanatona ny varavarakely zay, hanatona ny lavarangana zay, ho any tokotany mihitsy ary zay Jesosy, hitazana ny lanitra, hitazana ny abakabaka rehetra, anao Latsak'alina indray ny anjelinao sy ny miaramilanao androany Jesosy, anapotipotika nyzao asan'ny Satana sy ny maizana, tsy hainy zao tontolo zao zany manapotika ny ainy, fa Jesosy mpamonjy miaino anay sy miaino vavaka ankehitriny. Araka ny teninao Jesosy hoe mandehana roainy devolany, efa nomeko fahefanareo anitsaka sy anrava ny hery rehetra ataon'ilay Satana, na anitsaka maingoka na mitsaka ninona ny fahavalo rehetra dia potipotena sy ravaravana zany. Amasino koa izao rano zao Jesosy, afafinay any amin'ny abakabaka rehetrarehetra any, araka ny teninao hoe alefaso ny rivotra, dia ny rivotra rehetrarehetra ny hitondra izany rano zany Jesosy, da ary ny alefaso ny afo, fa ny afo ny mpanomponao, dia ny rano zany mpanomponao zany Jesosy, ary Jehovah mihitsy ny afo andatsaka an'izany afo zany. Ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta, mandidiny devoly rehetrarehetra any amin'ny raony lanitra, iraka ny afonao a, ny rivotra ny aminao a, hodorana dodolo ny devoly rehetra any amin'ny rivotra Madagasikara, rivotra zao tontolo zao, may daholo, tsy anakely, tsy anapahefana tsony zany amin'ny tany razanay, fa hositrana avokoa, hositrana avokoa, hositrana avokoa amin'ny anaran'ny rano Jesosy, mba ho velona ho voavontsy zao Madagasikara tamin'ny razanay zao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Jesosy sakazana, Jesosy anay, sady tsy mahafoy, Jesosy anay. Raha ny olona mety mandao, tanteraka tokony zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tony maro, eky voninahitra rehetra.
dia samy mahery za bonne nuit daholo tompoko. Kina
Sim.